famindrapo sy fahamarinana ho an'izay manao asa tsara ny vavabelona marina mamonjy ny olona ary ny fahafan'ny Jehova na ny fahatahorana ny Jehova loloa aran'aina. Amen. Anio alahady fa 20 aogositra taona 2021. Alahady fa 20 manaraka ny Trinité. Alahady hitondrana mambavaka ny asa homônery nasionalina eo anivon'ny sany JKM. Alahady hibanjinatsika hatrany ny loha-hevitra hoe miorina amin'ny asa tsara. Fampiavana amin'ny endriny faharoa ny fampona masina tanterantsika amin'ny fiainitriako omanitsika ny salama fa 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Ny fanekempenoana ny Ikea Constantinople laharana fahatelo manambaratsika ny filoana Andriamanitra. Ny dekona Sokajimino no miandraikitra ny fampidrana ny fampivavahana amin'ny an'ity. Ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy n'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia tsika hitsangana hisaotra samy voninahitra an'Andriamanitra. Tsangana ny fivoninahitra. Ny salamo faha 20 ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina rehefa izay dia mihira voalahatra ny fahavalona. Dia tsika lerao hiarivety ampanao-salamo manao hoe manatranao ny Andriamanitra mpanjaka sakalaza ny anara-mandrakizay toriana ankalaza isan'andro tsy hidera ny anara-mandrakizay toriana ehetra tombony aitra ary sakatra saina ny fahampiasa mitaraka rehetra samy vera ny asanao amin'izay miasa sy ny asana mahagaga ny saintsaina ny hery ny asana matahotra ny tenen'olona ary ny fahalebiazana manasika. Amen.
fototra io anao. Misaotra anao izahay fanotantaninao, novebenenao, narovanao, afaka namakivaky ny herinandro lasa eny. Tratra indray izao andro voalohany amin'ny herinandro izao, ka io miseretana trianao ny fiangonana tonga amin'ny voninahitra ankalaza, ary indrindra maniry zava-tsoa avy aminao Andriamanitra. Aokananao masina hitarika ny fiangonana, tena hameno anay, hahitanay ny voninahitra Jesosy. Faminaran'i Jesosy Kristy no angatany ravakay. Amen. Petraka ravako. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Ny hira voalatra ny fahafanan'olotsika mialohan'ny voankazo mamy. Iroso amin'ny fankalazana tenin'Andriamanitra tsika rehefa ny hira 70 ny andiny voalohany mialohany atongavany ireo hitondra indimy, hitondra amaky sy amaky ny tenin'Andriamanitra rehefa malala. Bakapsir Ritung Andriamanitra dia mula mengusulkan nomor Israel saja tentang sebelumnya ketemu sama cara itu masih di apakah itu keras dengan kau ada misalnya ini dari saja belum minum bangsa masukin usaha itu dia mengatakan kan ini mana mas mencari rayas angkai wani yang makan tim yang wani di falan wani itu dan mereka yang non wani findino kafan mangkal sida pulau alon saja dia mengatakan ni mas panama wan bukan mas panai afan ini sida kertino aminal itu Kristi bisa oleh sebenarnya amin. Ya, kami tenin'Andriamanitra isika
Izany dia hitantsika ao amin'ny testamenta taloha roabolana toko faefatra ambin'ny folo andimy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Testamenta taloha ao amin'ny roabolana faefatra ambin'ny folo ny andimy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Pepetriny izany dia hivakitsika amin'ny alalan'ny tompony. Tsy miviva izay manao asa ratsy, ampy fahamarinana no izay manao asa tsara. Ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa, fa ny olitra ny bebebe foana tsy mba azonana inona satria voninahitsy tsy mienjy ny hareny, fa ny fahalalana dia fahalalana ihany. Ny vavolombelona marina mamonjy an'olona, fa izay mamoaka lainga dia tena vitaka. Ny fahatanorana an' Jehova dia fiarovana matoky, amin'izany azo fiarovana. Ny fahatanorana an' Jehova no loharanonay, anaravirana ny fansikany fahafatesana. Amen. Mbola mifizatsika ny famakina ny teny soratra sinao amin'ny filazantsara misoratany Lioka. Lioka toko fahavalo atomboka amin'ny andimy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andimy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ary misy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe, fampianatra tsara inona no ataoko handovaky fiainana mandrakizay, fa hoy Jehova taminy, nahoana aho no ataonao tsara, tsy misy tsara fa tsy iray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mijangadjanga, aza mamongony, aza mangalatra, aza reny vavolombelona mandainga, manajany irainao sy ny reninao, ary olo kosa izy. Izany rehetra izany dia efa nitandremako hatry ny fony ao mbola kely. Ary rehefa nandre izany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray loha ianao, amin'io ny fanananao rehetra ka zarao any malahelo dia narakitra ny an-danitra ianao ary manarahay. Ary rehefa nandre izany rahalehilahy dia nalahelo loatra, fa nanankarena dia nanankarena izy. Ary Jesosy raha mijery azy dia nanao hoe, manao ahoana ny asarotry ny idiran'ny manankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny manankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay nandre dia nanao hoe, izay indray moa no vonjeny, fa hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Dia hoy Petera, indro izahay efa nahafoy izay mety anay ka nanaraka anao. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko amin'ny marina tokoa, tsy misy olona izay efa nahafoy trano na vaty, na lalahy, na ray, na reny, na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra, izay tsy handray be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao, ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Farantsika amin'ny Kolitianina faharoa toko fahasivy raisina amin'ny andimy fahaenina ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Kolitianina faharoa toko fahasivy ny andimy fahaenina ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no jinjana, fa izay mamafy be dia be kosa no jinjana. Aoka ny rehetra samy anao arak'izay lirin'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneritereno, fa ny mpamin'ny amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba hananonareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Araka ny voasoratra hoe, na mafy izy, eny na nome ho an'ny malahelo. Ny famarinany maharitra mandrakizay, ary izay manome vo ho an'ny mpamafy sy mofo hoaniny
dia anome sy ahabe ny vo afafinareo ary ampitombo fatifamananareo dia anakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka ndrosoa mihitsy-po izay mahatonga ny saoranay an'Andriamanitra. Fa ny fanaovana izany fampivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelo ny olona masina ihany fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa satria ny fizamantoetra anareo amin'izany fanampona izany no ankalazany an'Andriamanitra noho ny fitantananareo tsara ny fanekenareo ny filazantsarany Kristy sy no ny fahazotonareo amin'ny fiarotrana ho azy sy ho amin'ny olona rehetra. Ary amin'ny fangatana ho anareo dia manana anareo izy noho ny haben'ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tonono. Ray maso fixenantsika ny alafeloatra. Anisan'ny zavatra izay manahirantsaina amin'izao tontolo ankehitriny dia ny changement climatique. Sahira amin'izao tontolo izao, tondradrano atsy, ahitana avao. Miopaty ny hafanana, ary ambaran'ny mpandinika ara fa ny hafanan'ny tany dia naka arak'izay tsy izy isan'andro. Vokatra izany dia maro mananaina lava sy potika ary rindrina. Maro ny olona lava hafanana ary tsy manan-kiafana. Hitantsika amin'ireny manjery taramasina ireny mila fany avao fa amin'izao vanim-potoana izao. Maro ny tanàna rafa, mahay afo, tonga ny rano, bebe tsy manan-kiafana. Ary antsika zanak'olombelona ihany. Dia tena anisan'ny zavatra izay tena mafy amintsika izany hoe tsy manan-kiafana izany. Tena mangidy amintsika izany. Ary dia takola izao tontolo izao fasahirana ary tsy mahita vahoaka. Fa mitia indrindra ny Tompon'Andriamanitra, tia ny fanatenana antsika izy. Amin'ny alalan'ny teniny atao amin'ny obolona toko faefatra ambin'ny folo ka ny tapany farany amin'ny andininy fahinana amby roapolo. Vao indrindra mantsy ny manomatra ny obolana rehefa notaniana fanahin'ny tompony manao hoe ary ny zanany hahazo fiarovana. Ary ny zanany hahazo fiarovana. Zao tontolo zao zany sahirana ahoana no atao ny vahoaka ny toetrandro ity
manolo satria teny atsy atontsika eto Madagasikara ihany ny atsimo zao lasa mianandreo fa lasa mianavarotra noho ny fivaovan'ny toetrandro sy ny toetany. Esa io manolo satria fanegny olona atao tsy afaka hitady fiarofana, hitady abri zay iarotsika amin'ny fivaovana maro samihafa reny ka fiarovana amin'ny amby, fiarovana amin'ny afo, fiarovana amin'ny avanso, fiarovana amin'ny fanafiana ary nukleary mihitsy ara ny sasany le samy tiomotolosa fanafisain'Andriamanitra ny hafa mbola mihoatra lavitra amin'izany. Andriamanitra sy ny fombany no tena tena mahasoso mahatsaratsika. Aiza marina tena fiarofatsika ary zany indrindra no amin'ny toaviny zanany dia ahazo fiarofana. Dia afaka ho malalao ny tompo andala tsotra masina ny foy dia foy ny fampahezatsika ny kanefa raha mety ianao hanomena tsokona amin'ity an'ity dia tsy ary tokoa fa misy zava-dehibe tian'Andriamanitra takatra eto amin'ity tontolo miovaova sy mananitsaina ity. Ary ny zanany ahazo fiarofana voalohany amana dia asa ataon'Andriamanitra izao tenin'Andriamanitra izany, fampieritrerena ataon'Andriamanitra izao tenin'Andriamanitra izao, aso an'ny naletra ho an'ny manana naletra zay te ahazo fiarofana tsara sy azo antoka. Misy masy ny olona zay tsy dia mila loatra an'izany fiarofana zany efa zao mahazatra anay aloha zay penaka amin'ity misy an'ity ihany amarina daholo ny zavatra rehetra dia taminao tsy dia tambatambazo eto ihany ny fampiatrahany razanay, eto ihany ny mahatsara eto ny mamoramora ny fivelomana. Fa ny azo ravana amin'ity an'ity dia azo an'ny olona zay te ahazo fiarofana. Kanefa zao manasa netreraka tsy ny olona rehetra moatsoneto fa manaohatra ny olana mazava tsara ny zanany ary ny zanany ahazo fiarofana. Ilay zanaka avaly dia zao ilay olona mahatafatra n'Andriamanitra, ilay olona manaja ny sitrapon'Andriamanitra saka tsy amin'ny vavany any fa ny fiainany mihitsy mifanaraka amin'izany sitrapon'Andriamanitra zany mambarany zanak'eto. Dia afaka malalao talohany nahaliana n'izao tontolo zao dia efa programan'Andriamanitra ny andray ahy, ny andray anao, ny andray antsika ho zanany. Ary ny mpanomatra ny salama aloha dia milaza mihitsy manao hoe ho Jehovah zano ianao, zano no teraka anao androany. Raha tsorina dia izao antson'Andriamanitra izao dia mamelona antsika zanak'olombelona amin'ny antom-pisitsika. Samy toetra dinga tokoa zany antom-pisika eto amin'ny tany mandarovany ity dia ao no sentsota ao ny masakaizany patrisy fa inona toa ny antom-pisitsika ihany. Fa ny antom-pisitsika elohan'Andriamanitra isika, naperak'Andriamanitra tamin'ity tontolo ity isika mba ho zany. Samy laza amin'izay eritrery ny mpandika sy ny marapaika hoe olombelona amin'izao sy ny tahaka an'izao fa ny tena azo olona miakarany ambarany soratra masina tsy tonga ho azy tena kokoa zaho sy anao, tsy mikokotra ho azy na mivatonan-kazo zaho sy anao fa nisy fandaminan'Andriamanitra lehibe fa nateran'Andriamanitra isika ny amin'ny finoran'i Kristy, zanak'Andriamanitra isika ny amin'ny Kristy Jesosy, zany no antom-pisitsika riakana. Ary Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy ny tsangana tamin'ny maty ilay tena zanak'Andriamanitra, ny famonjena zay nataon'i Kristy riakana no nanangarana zanak'Andriamanitra ihany koa. Mba ho isany zany zanak'Andriamanitra arina zanaka dia manaraka ny mahay arina zanaka ihany koa dia mpanova tsy ny-tany fa mpanova hatrany olomanitra ihany koa. Ko antson'Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra izao mandonianao ny fiainanao sy ny antom-pisianao, mandeha ao anatin'ny rotoroton'ny fiainao ary ianao, mandeha misetoseto amin'ny sy manahy amin'ny ampy sy noavy ary ianao. Antso
lasin'ny zanak'Andriamanitra izany. Fiavaka-malompo isaorantsika amin'ny amin'ny fisokafan'ny fiangonana azahoantsika miara-mivavaka fa ny fiangonana ara-pamaritana hoe ny fiangonan'ny olona nantsoan'Andriamanitra sy mamaly ny antson'Andriamanitra ka miara-miben'Andriamanitra ny fiangonana fialofana amin'ny endrika hita maso entin'Andriamanitra ametrahana ny zanany. Atao fiangonana no ampahirezany zanany antanjahany asy amezany azy sakafo miarana ny soratra masina. Atao fiangonana no amezany azy fanelan-keloka sy famorako efa mifanahy masina azahoan'ny Zorovavy amin'ny fiainana-davanandro. Miavaka malalaoto matosika tonga tia fiangonana matosika miara-mivavaka sana amin'izao dia tsara fa miaraka ohatramin'Andriamanitra isika ka na inona mety olana na inona mety ho fanabirana na inona mety toe-pahasalamana raha mbola afaka ihany dia tongava tia fiangonana, tongava miara-mivavaka, tongava miaraka amin'ny voninahitran'Andriamanitra fa aky tena fialofana tsara tsy mahakaka nefa na rehefa misy reny loza ara-boajanahary reny indrindra fa fahalavitra dia nisany angatahana fatakana ny fiangonana ho amiatrahana ireo tsy manam-piangonana fa tsarofa tsy manam-piangonana noho ny fiovaovan'ny nakiona ihany no miaraka atao trano-Andriamanitra fa ny tena miaraka atao trano-Andriamanitra dia ny zanak'Andriamanitra tombontso lehibe ho atsika izany ao tombontso lehibe ho azy sanao zany ka ninonina mitranga ninonina idona ataovy zava-dehibe ny fiarofana atao tranon'Andriamanitra ary ny zanany azo fiarofana fakotrany mahatson'Andriamanitra zany tenin'Andriamanitra zany any dia andalany soratra masiny ny atrano famezana fanantenana teny manome fanantenana mantsiteniana izao soratra masina izao ny hoe mantsy miaraka amin'Andriamanitra zany dia ny hoe ny zanak'Andriamanitra rehetra zany dia mandry fahalemana zay mihitsy sy misy ny mampanahy na dia miororo azy amin'ny velan'rehetrarehetrany ao amin'Andriamanitra ny zanany dia mandry fahalemana miaraka amin'ny fanantenana noho ny fombany ray sika filipasy rehefa nazany mampiavakatsika sy ny antseritriny sy nitatsika maso ihany no antenaitsika sy inotsika fa ny tena inotsika ny ihany koa sy antenaitsika dia mbola ataon'Andriamanitra eo fiainantsika fa indrena androatra afany mampiavaka ny pino amin'n'atsika ho an'ny spirity dia zao ny anio ihany ny fantany sy ny lasa fa ho an'ny pino kosa jeriny anio izy fa indrindra mianarana mafy indrindra fa mifiavin'i Jesosy efa lay tompo sy mpamonjy sy mpanafaka atsika ho fanantenana lehibe ihany nomen'Andriamanitra amin'izany teniny zany fanantenana fiarofana fanantenana zay mihoatra lavitra no mitanjaka ara-pahasalamana olona fanantenana tena matanjaka ny eritreriny anisan'ny karazana olona tena be fanantenana ty zao ty dia zany tatsinana atatsika tsara raha tatsinana andreo ny tany misy azy dia tany manahira be tany be toradrano mivoaka matetika ny toetrano maro zay fanafirana ataony mpabaka sy ny tany fanatany amin'izy ireo teo anisan'izay tena vahoaka miafy sy mijala izy ireo kanefa raha mijery zava-misy tsy ankehitriny dia anisan'ny firenena mandroso sy manana izy azy ireo tatsinana andreo anisan'ny mampandroso azy ireo fananany fanantenana fa ho azy ireo mpikory azy mihoatra lavitra no izany nomen'Andriamanitra fanantenam-piarofana fanantenana fiarofana maharitra sy man'izao fiainana mandalo izao lehibe lavitra no fitaovam-piadina lehibe lavitra no fahaiza-rana eny lehibe lavitra no ny teknôlôjia avolenta izay iaintsika amin'izao vanim-potoana zany samy fa lehibe lavitra no zany ny fanantenana izay men'Andriamanitra ny zany ary ny mpanosalama aloha dia milaza mitsy amin'ny salamo fahaizam-polo manao hoe aoka itoetra ho tranonao mandrak'izay aho aoka ihany no mba ny fombany lelatranao ty ny mpanosalama maraka zany dia zao lay fialofanao amin'Andriamanitra le fanantenam-pialofanao amin'Andriamanitra tsy mandamy ihany sy hoe amin'ny vanim-potoana ny cyclone ihany misy an'ilay fialofana dia rehefa tapitra cyclone dia ravana indray fa maharitra sy mateza ary mandrak'izay ary tsy azo ampitahaina amin'ny zavatra hafa amin'ny olonafa ary amin'ny fialofana hafa azo anto zany
fa la eo azy mety tsy fahasalamana mantana, la eo azy mety fahaserana mantana, nina problemanao eo amin'ny fiainana. Tokony omen'Andriamanitra ray antsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izany. Tokony lehibe fa tsara fialofana ny zanak'Andriamanitra. Tsara fialofana ny zanak'Andriamanitra. Amin'izany raha teo amin'ny teny famanatena izao meny antsika ao amin'ny salamo faharoapolo tena mambayary koa ny salamo zany. Haitsika loatra ny tenin'Andriamanitra fa tena zany. Eo vakitsika aloha mikary amin'ny andinin'ny fahadimy hatramin'ny andinin'ny fahavariny zany. Salamo faharoapolo am'izany ny andinin'ny fahadimy hatramin'ny fahavariny. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao ny akavananao, ny masoandro tsy hamelanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny ary farahinao izy. Jehova iaronao namivoaka namiditra hatramin'izao ao mandrakizay. Teny fampanatana lehibe aho zany men'Andriamanitra tsika. Mety vahovo zao tontolo zao vahovo any toetrandro, vahovo any zavatra rehetra. Fa Andriamanitra ihany sy miofo indrindra fa ho antsika zany. Ary efa kely ny filazan'i Jesosy. Jesosy hoe toy izao nitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo mety ny zanak'atoana fa tsy ho very zay rehetra meno azy fa araka ny fiainana manak'izay. Zany hoe fanantenam-pialofana omen'Andriamanitra zany tsy fanantenam-pialofana eto tany any amin'ny ainandro, amin'ny antsika, amin'ny ririnina, amin'ny fahasalamana sy ny fahavalota maso, fa fialofana hatrany mandrakizay mihitsy omen'Andriamanitra antsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary zany mahazo fialofana. Farany izao tenin'Andriamanitra izao koa nefa dia loza natao. Dia vokarinao alohany fahapoana zany. Fa ny zanany azo fialofana. Malasa milamina ao izao. Miaro tamin'inona moa izany zay tsy zanak'Andriamanitra. Hoaiza moa izany zay tsy zanak'Andriamanitra. Ho an'ny olona adala moa zany dia hoe akivitsy ho an'ny mpino kosa dia mahatahotra tokoa zany ary malasa rehetrrehetra baika tokoa zany le olona eny. Andriamanitra tsy tena manalasa manaraka ny famonjao zao ny famonjao zao rehefa mahita olona resy eo amin'ny fiainana na mahita olona lava eo amin'ny fiainana na mahita olona maosy aza ny alalany abelao azy. Dia misy mandrafao-fisainana salamo zany fa ny mpino tiakana dia tokony andiny tena mandrakariva amin'ny zava-misy satria hoaiza tokoa izy reny. Ary tokony fitsakarana tena maty zaho fomba nanadinana sy anadinana ary adinantsika ny amin'ny olona ireny. Hoaiza tokoa izy ny zanak'Andriamanitra. Andriamanitra nefa dia tsy matakatsika malagasy. Tsika malagasy, tsika malagasy fa misy olona mitranga misy zavatra manahina donaka jerena maromaritra iraisana fa amin'Andriamanitra tsy manakatsika. Na ianao zanak'Andriamanitra dia misitaka amin'izao zanak'Andriamanitra, na ianao zanak'Andriamanitra dia mijinja loza sy atany fa tsy manakialofana ianao tsy eto tany any fa indrindra hatrany mandrakizay. Koa tsy vita ny antso hoe mazao tenin'Andriamanitra, tsy vita fahaizana fanantenana ihany zao tenin'Andriamanitra zao fa tena loza ny tatao mampadiniteny ho an'izao tontolo zao sy ny zanak'olombelona. Azo mieketika na mitodina mijery ny hafa ianao fa tenin'Andriamanitra mampadinitena tokoa izany. Ina tokoa Jesosy ny antom-pisia za ty koa ve sans-abrisa manana ialofa ahona tokoa Jesosy ihany fa za mieritreritra eto tany any fa ahona tokoa zany le fialofako rahatro zay. Mampadinitena ny amin'izao tenin'Andriamanitra fa tsaroa fa zay tsy zanak'Andriamanitra dia ho voafitaka, ho voafitaka ny hevitra izy ary ho voafitaka ny antom-pisiny zay eritreretiny. Ary Jesosy raha koa dia fanazana zany le amatoko fefatra ny roapolo Jesosy ary izy faminasandoka maro hitsangana hamitaka ny maro. Be dia be zany voafitaka. Zay zanak'Andriamanitra zay fanahy izany zay mbola manana ihany sery aho ho voafitaka ianao. Fa ny zanak'Andriamanitra ireny ihany ho tsara fialofana arak'izao tenin'Andriamanitra. Ary tsy vitany voafitaka ihany. Paoly apôstôly ary amin'ny Galatiana dia milaza mihitsy ho andevozina. Zay ianao zany rehefa tsy zanak'Andriamanitra ianao
Repoko malalonto raha izany rehetra izany koa no saina alaina mbany dia midihy izany fa mbola maro ny adidy, maro ny andraika, maro ny ezaka izay miaintsika pino indrindra ny andron'ny fiangonana kristiana amin'ny fitoriana ny filazantsara. Fa ny fitoriana ny filazantsara dia fanafahana ny olona amin'ny fitan'ny satana. Ny fitoriana ny filazantsara dia fanafahana ny olona mba tsy handevozana ilay ratsy. Manao erana dia mbola tsy porome tompona any amin'ny isatokantrano, any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny asa mararara. Iny efa teny ny fiangonana fa miantso anao amin'ny mba itsoka olombelona anafitra ihany koa hafa itoro ny filazantsara fanjetra. Fa ny filazantsara ny kristiana afaka farany zanaka tokoa mafaka eo afaka tokoa nanao ny soratra masina iavaka varanao oaza izay nambain'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ka tonga zanak'Andriamanitra. Tena marina zao tenin'Andriamanitra ary tompo nomen'Andriamanitra ary omen'Andriamanitra rano fa ary ny zanany dia azo fiarovana sy eto tany any taniratra Andriamanitra. N'Andriamanitra rehefa voninahitra tamin'ny fanahy masina kosa amin'ny toetra izany teny izany Andriamanitsika amalitsy le nyantson'Andriamanitra amelona ny fanatan'Andriamanitsika ary ilay ihany koa anavokatsika ny mpiara-belona amintsika. N'Andriamanitra lehibe ny voninahitra. Amen. Tsika fiangonana baka isaoranano Andriamanitra fa Andriamanitra tsara fanahy ianao. Misaotra indrindra raha fa voky zava-tsy avy aminao tokoa ny fiangonana na ariarinao ny sitraponao tsy nafeninao anay mitetikina ankasitraka indrindra fa tsy diso anjara tokoa izay engany tompo ho tafatsatoka ary voasoratra ty ampony mandrakizay tokoa ny afatrao sy namtoeranao mpamponao dia ny hoe ary ny zanany azo fiarofana antso ho anay tokoa izan'Andriamanitra, antso ho an'ny zany satria mananjo handovan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay teny zanak'Andriamanitra ary ny zanany eo dia azo fiarofana tokony fanantenana aimbo avao ho an'izay rehetra mihiny izany. Fa indrindra ny otrony dia loza mitatao ho an'izay rehetra tsy mandeha araka sitraponao Andriamanitra tokoa izany teninao zany. Loza mitatao ho an'izay rehetra manohitra ny sitraponao Andriamanitra tokoa izany teninao zany. Andriamanitra zao ny fotoana hanavotanay ny hafa, zao ny fotoana andrasanay an-tanana ny famonjena ny hafa mba hanana ny hafa fiainana ao aminao Andriamanitra. Izany indrindra no
amin'ny disiniky andro manirity universiany Ejikema dia mba hitondrana mambavaka ny fanaovana asa fiantrana, ny fanomezana ho an'ny malahelo dia ny asa san'ny homonerie nationale eo anivon'ny fiangonana. Andriamanitra ampianaro ny fiangonana ahay afoy, ahay hevitra izay mahasoa ny hafa mba tsy hizorany hafa ho any fahaverezana. Ny kristianina taminao hamonjy ireny mila vonjy, ireny eny andrombala ireny, ka hitaona azy ireny tokoa ho aminao Andriamanitra. Andriamanitra tondram-bavaka izay ny homonerie nationale Ejikema mba tena ahery atanjaka eo am-panatanterahana ny asanao Andriamanitra, ny fanaovana asa tsara sy ny asa fiantrana. Ampaherezy ny tompona rehetrarehetra eo anivony izany sampanasa izany. Andriamanitra nay tondra mambavaka izahay ny sinodra lehibe any Sambava. Sotranao ny amin'ny fahavitana izany tamin'ny herinandro fambolamitoy amin'ity fiandroany herinandro ity izany. Ary apetraka fipetratanao masina, izany fivoriana masina izany. Ianao Andriamanitra nena mitsaina ampahery ny komity, ny voamera, ny karakara ny fifidianana. Ampandihano fahamarinana, afahamasinana ny mpamponao eo pikarakarana izany. Andriamanitra miompanompo matoky, matahotra anao ny fiangonana izay ho filohany izao fiangonana Ejikema izao. Tariomba olonao hitondra ny vahoakanao Andriamanitra ao fanjakana Jesosy Kristy izay rehetra hitantana indray fiangonanao anatin'ny efatra taona. Andriamanitra tompona eo tario tanteraka soamantsara ho lavorary ary ampilaminana tokoa ny sinodra lehibe. Andriamanitra tario ny fiangonanao indrindra zao fiangonana misana izao, tario ny asa sy ny zaka rehetra ataon'ny fiangonana. Ianao Andriamanitra no ampahery ny tandrina, ny baram-piangonana, ny mpanasantoko rehetra mba hihevitra mandrakariva izay ampansoana ny fanjakana. Andriamanitra apetraka fipetratanao masina ny asa sany sampana, ny ezaka ao amin'ny fitoriana ny filazantsara, dia eo ny fiara-miasa amin'ny fiangonana miara-mandroso, amin'ny fiangonana isanay teny Ejikema soavina izany. Ampaherezo ny mpanomponao izay miasa any ankehitriny dia ny sampana fifoazana. Tanteraka soamantsara ny asanao ka iroborobo ny filazantsaranao ary maro ny fanampitavanao fanjakanao Andriamanitra. Andriamanitra mitondra mivavaka izay ny fiainana eto mpanomponao manondrika ny lohany entonatrikanao ireto. Jereo ny fiainana kristianina misy aminay reto malahelo, mitanondrika, azo fahoriana, voafatitra voagery. Andriamanitra fotoana nafahana ny fiangonana izao, fotoana ampiarirena ny voninahitra ao tisitranzana k'Andriamanitra ny fiadanana avy aminao izao. Fatoky izay fa miandana miara-dia ary mampandresy ny kristianina rehetra ianao azonay mijoro vavolombela vita an'izao tontolo izao fa manana Andriamanitra velona izay. Andriamanitra tondram-bavaka izay ny mpitandrina mianakavy mitondra izao fiangonana izao. Ampaherezy tompo ny mpanomponao ary tasa tsara ho anao ny fifaliana azo mandrakariva ary toany ela avy aminao Andriamanitra. Tompo amakivaky ny herinandronay indray izay apetraka fiainao mpilatanao masina ny fiainanay amilady zao mangina tanterana ny fiangonana izao. Misaotra raha fa efa hevitra izay mahasoa anay io.
fantatro azy izay mahasoa ny olonao ary mendrika isitraka ny zava-tsoa rehetra ao an-danitra izany. Ivavakay dia ampivolony azy rehefa nampianaran'i Jesosy Kristy manao rainay izay ravitra mba masinda le mianarana ho tonga ny fanjakana atao any any sitraponao ity an-tany tahaka ny ravitra eo any alinany nasaza ary amelany akay tahaka ny amelany izay fatany anao fanjakana isika ary vorehetra mandrika sa Tetisika niavaka-tsangana anambara nytsika iotrin'Andriamanitra. Nifanekam-pinoana Constantinople nalarana ny fahatelo manambara antsika nytsika an'Andriamanitra. Mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny kalondrindra ho mandrakizay. Andriamanitra dia nampiasa fitiavanantsika. Fa fombola panotesika dia maty amantsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zarakana tokototsika tonga izy kaza monjery izy lalana sy fahamarina afikena. Izy dia tsy hoe voamariseny io ary mandrakizay. Mino fanay masina izy nanambara manaritsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fa ny alay ihany no manabatizantsika rehetra ho tena iray. Ifandraisika izay mandresotro izao dia mifontsika. Toko ampitombo ny fianay. Amen. Petraka ny fianay. Iroso amin'ny filazana ny lalàna fiangonantsika iray. Eo amin'ny filazana ny asa sy ny raha ny fiangonana isika rehavana. Ao amin'ny ireo filazana ny asa karazana dia ilay fitenenana fanentanana ny voameran'ny fananana ary aorian'izay dia diskutena ao amin'ny AFF dia ny ray aman-dreny mitandrana no hanohy sy hamarana ny raharaha. Amin'ny fiamanan'ny fitendry zava-maneno fimpizay. Araka ny tapaka teo anivon'ny foibe FJKM teo tanterahana ny fianarantsoa ny fiaonan'ny fimpizay national FJKM ny alakamisy fasivy septembre ka hatramin'ny alahady faharoambin'ny folo septembre raika amby roapolo sy roa arivo. Koan'izany dia antsoina ireo fitendry rehetra firakira fitaovana sonorisation projection sy ny sisa antokopir mpanoana sy ny sakaiza rehetra hofinanjany fotoana izany. Ho azo mianarana eo ny fandaharam-potoana rehetra avy amin'ny foibe mahakasika izany. Ny foibe FJKM ny synodam-pahatanan'Antananarivo Atsinanana ny fitandremana bety vaovao amanataovana an-tany marina ny komity dia faly manasa ny fianakavin'ny fiona tiara mivavaka sy ankarazan'Andriamanitra no ny fandraisan-tanana andrakoto mandala fanjaniana mandala soa tanjogananakavy sy noho ny famaranana ny fahadimy taona ny fiangonana ary ny fitokanana ny tsangamatony fahadimy taona. Izany tomiany zava-tsy fahavalo roapolo aogosta iarahana foibe sy nodam-pahatany sy ireo vahiny nasainy manomboka misy vola sasany. Ny alahady kosa fasy amby roapolo aogosta iarahana ireo fiangonana fiangonana sy ny zanakam-pelezana manomboka misy vola sasany. Ny pretre ny filan-kevitra pastoral ary ny kristianina rehetra eto amin'ny ekara Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Antafo dia faly manasanao hiomby-mavaka aminay ny alahady faharoa amby roapolo aogosta raika amby roapolo sy roa arivo. Amin'ny fotoana io ihany koa no ankalazana ny fitentaranaky ny fiangonana sy hanaovana ny adidy ho fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Koa manasana ireo rehetra izay amin'ny Eucharistie masina manomboka amin'ny faharoa maraina. Ny trano famamboky antso FJKM. Araka ny fanaontsika mahazatra dia tonga indray ny fotoana ahafahantsika mifankitana ho fanampiana ny ray aman-dreny rehetra mba hisitraka ny fanotanana ny amin'ny fampidirana
Koa fifaliana ao anay atao amin'ny bolare antso eto analakely mampafantatratsika rehetra ny fisian'ny fianam-bidy ho anao izay tonga miantsenao. Misy izany tika famantarana ny maha kristiananao amin'ny fiangonana izay misy antsika ka ho amarin'ny fiangonana izany. Raha ny voamiran'ny fanisana mampatsiany voamiran'ny fanisana fa mitohy isaky ny alahady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana ny fanavaozana ny karatry ny mpandray. Manasantsika mpandray araka izany hitondra saritapaka roa sy ilay karatra mavokely anatanterahana izany. Ho antsika izay mila fanajana fanampiny dia asaina hanatona ny voamera ao amin'ny tokotany atsinarana isaky ny alahady fandraisana. Ny sampana fifoalana sy ampipirany asa fiady dia mampahatsika fa tsy eto an-toerana fa lasa manao ny asan'Andriamanitra any soafina fiorenana izay fiangonana miara-maroso amintsika. Hery eo azy ireo ny fitotrontsika ambavaka izany fotoana izany. Raha ny hafa mitohy ny fampianarana ny alahady ny mpiandraikitra dia mitonga amin'ny ora ary ny ankizy kosa amin'ny ora sasany. Raha ny izany isika mpikambana rehetra mba hijanona ao amin'izao fandoko-pavahana marana izao ao amin'ny akany ny fotoana. Raha ny sampanasa asa fitorena ny filazantsara. Isy ny fiofanana iombonana AFF andian'ny farany mialoha ny tafika masina. Izany dia tanterana amin'ny akany Radibera Daniela ny asabotsy faraka amin'ny 20 Aogositra amin'ny 7 Vamaray ary ny alahady 20 Aogositra amin'ny 2 sasany tolakandro. Ratasy fisaorana. Misaorana Jehova rehefa nahandro ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny anaramasina. Misaorana Jehova rehefa nahandro ary izay misy adomenao ny fitahiny rehetra salamo fahatelonjato ny voly sy valo. Ny zanany ny zaka sy volonyainy rason avitiny ny zafiny sy ny zafiava miray tampo amin'ny rehetra sy nganina iray topolara velona oge sy ravolonanina izy velona razakamirina raha fatitsoly ianina sy ny zanaka manjafina iray tampo amin'ny vadany tera topolara sona sy vavazana mandala ary ny avany rehetra dia mandemitona ny fisaorana sy vakantelemana tamin'ny fahatongavanareo ny dododo sy naneo fiaraha-mioly sy mitondra ny teny fampiangonana sy fandraisana amin'ny fahalasana ny ava-manana ny raikekamanga Pauline. Ny fianakaviana dia namina farakitra amin'ny sonatrany ny asan'Andriamanitra ary ny famangino fiangonana famboarekakana dia ramantanterahana. Filazana-matso amin'ny finoana sy ny fampianana ny fitsanganana tena maty mampandrenesana ianareo fa ny malalanay maître Johnson Dieudonné Radisson dia natsoina ray mandeha any aminy ny alahady 20 Aogositra raika amin'ny 20 ny mampandrehantsika dia ny rainy Andriamanga Malala Odany zao firaisana. Ny ray tampo aminy, ny ray tampo amin'ny reny, ny reniveny, ny ray tampo amin'ny rainy, ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voapetraka eny amin'ny fasanganakaviana naniana ny talata 10 Aogositra. Rehefa avy nentina no nameram-boninahitra n'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana FJKM Salama Manaritiova Manankitsoa Namena. Ny famangina dia efa nitanterahan'ny fiangonana ary ny fianakaviana dia namela fararakitra amin'nysoina ny asan'Andriamanitra. Ny rainy Andriamanga Malala Odany zao firaisana, ny reniveny Andriamanga Malala Odette, ny ray tampo aminy Andriamanga Malala Erina Nandavy, ny ray tampo amin'ny reniny anaka Johnson Théophile sy Rasoamanana, ny ray tampo amin'ny rainy taranaka Andriamanga Malala Pierre. Ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana ny mitandrina amin'ny vady sy ny fiangonana FJKM Mavanantavo mitondra mavaka sy nampahery tamin'ny namonjaka marana maître Johnson Dieudonné Radisson. Andriamanitra manapakarafisaorana ny hamaly fety anareo. Toy izay ireo raha
tsy asan'ny fiangonana ampatsirin'isika fa isy mivivin'ny mpievitra aoren'izao fanatao fahavahana zao Andriamanitra re ahitra. Miarapatsika amin'ny anaran'ny Tompo. Misy ansoavo avy eo amin'ny omeram-pananana dia fanosana ireo fitaovana fiangonana rehetra. Voalohany ito am-piangonana, fampisainana ny manodidina fiangonana, any hoe ny ampoly, ny sotrazaza sy ny jiro. Misy koa ny eo amin'ny akana dia ao amin'ny lokaly sokoty dia atrany tranony tantely zany. Ireo dia afatarana hoe miandry ny fanantsika izay efa nataontsika efa taona lasy zay. Manao sao zany amin'ny sambana sy fihamanana rehetra ary asa ihany koa mba andray reto raitra samy reto. Inona moa natao amin'ny inventaire dia filazalazana mianaraka le entana zany atao hoe entana izy. Dia eo ny toetetra tsaratsara ve, tsara ve, ratsiratsy ve, na hoe efa tsy azo ampiasaina intsony. Eo ny isa firmarina amin'izao fotoana izao misy amidon ohatra ary ny toerana nisy azy. Maninona moa zay ny toetratra dia afahana sao de efa misy ny fahavana, sao de efa misy ny atao hoe fanatsarana azy. Ohatr'izay ohatra isa moa dia ilaina fantarina tsara satria tena ilaina fantarina sy napita zavatra misy ary ny toerana nisy azy mba tsy amorana azy satria zay ny zavatra miseho. Andavana ny entana ray a tena misy ventilateur ohatra anankiray amin'ny renambony tampotampoka tsy eo le izy miaizy ary ovina mivoaka ary mandeha izy sa tsy mandeha. Ohatr'ohatr'izany zany no zavatra atsika tonga dia lazay zany hoe izy adao le raikitra amin'ao. Misy zany le atao hoe ireo sambana dia ao koa fihamanana dia ao koa zay asa ataon'ny fiangonana manamrehetra asa ny aretsotsika azy. Voalohany ny anao inventaire atao am-piangonana dia ny sampana sekolalahady manampy azy sampana lehilahy kristiana. Fahatelo manampy azy ny antoko-pira mivadiny tafo ary mareo iantony fa ny sonorisation tena niraisiny raisiny sampana antoko-pira satria zavatra lehibe ny fiangonana zany. Ary dia manampy azy ny afa asa fitoerana filazantsara mikisy ny tanora. Zay zany amin'ny inventaire ny eto amin'ny fiangonana. Manarakaraka inona koa natao inventaire kasika eo amin'ny trano sainana. Ao befitsizy misy dimy ndray anao fanosanao ao ny vonina fotsina laika. Manaraka azy eo ny fihamanana tanora zokiny. Manaraka azy eo volana sikitana. Manaraka azy eo ny tamiketsy ary manaraka azy farany dia tetikasa metrika. Eo ndray ny tiasany akana. Ny mifandringona zany manao zay interamerikanina dia ny sampana tanora kristianina. Ao anatin'izay keo
dia ao anatin'izay ndraiky eo a ny antsana mivadiny tafa, ao anatin'izay ndraiky eo a fiavanany l'olona sy dikoniny. Ary kelikely nefa mety ataontsika hoe tsy tsotra dia ny sampatia zay karakara ny lokage fonty ny eo amin'ny trano ao ambony zany tao misy ny paster taloha sy ny trano tantely. Zay ngamba tiana hozaray androany hatramin'ny rovina moa zany izy hoe tokony ho vita amin'ny faharoa amby folo ny volana septambra zany izy rehetra zao, ahafahantsika manana ny hoe entana rehetra sy mamantatra ny kalitao amin'izy ireo sy ny fisiny mbola rehefa miaravatsika ny anarantsika tsy tompo raha varo dia hotanterantsika ny tafika masiny mamonana any amin'ny fiangonana espoir ny fiorena tsaratsara zany mahafantatra hoe aiza hoe fanamena amin'izao ny zavatra atao zany dia misy ny fandraisana ara-panana ara-tsaina ara-batana ka mikasika ny ara-batana moa mandraisana fitenena foeto eo amin'ny resaka fahasalamana zany manam-piasana amoatsika fizarana ara-pahasalamana amin'ny fotoana no natafika masina io ny fito zany valo sivy folo oktobra fa ny fotoana no fizarana ara-pahasalamana dia ny zoma valo sy ny sabotsy sivy oktobra. Hatreto zany zao dia amin'ny folo ny mpisera ara-pahasalamana no efa voatonay efa anaiky natanteraka nyzay fizarana ara-pahasalamana zay. Tsara marihana fa tsy hoe hiaraka hoe foana zany le mpiasana fahasalamana fa misy manatotosa ny fizarana dia misy koa nefa zany miaraka mpiatafika mankany an-trano manao ny tafika masina. Dia manekana zany ireo mpiasana fahasalamana izy zay mbola tsy voatoninay mba voantonay dia mba anatiny zany izy voatonarana. Aiza hoe fandaminana zany ina zava-ratsika moa zany am'zany fizarana ara-pahasalamana. Rehefa manao ny fizarana ara-pahasalamana consultation dia maso saina dia tsy maintsy maka fahasondarana ny bureau-ny santé publique ny district. Rehefa manao ny fangatahana zany azonana fahasondarana dia tsy afaka mitentsika hoe mpiangonao amin'ny fiangonana isoaina fa tsy maintsy izy zany somary mivelatra kely dia alefa tiafotana fa hitady hevitra zany zay ahafahana mamposan'izay. Narak'izay misy folo zato efa nanaiky ny mpiasa fahasalamana eto ny fiangonantsika naposan'izay. Kasika ny fitaovana efa milamina fitaovana efa vita efa milamina tika ny andramina izy hoe efa misy zany fitaovana ahafahana mamposan'le fizarana fahasalamana zay, ny pensiomètre, ny thermomètre, saturomètre, ny boîte de multiplicité zany efa manana an'izay zany tsika zao fampiasay. Manarak'izay eo amin'ny lafiny ara-panafody eto zany manaovana antsoa tsy am-piangonana sandrana peleza rehetra zay afaka manolotra manao torotanana zany fanafody dia araisina tanafo zany azo apetraka eo amin'ny latabatra ao andrefanoa izay le fisaotanana ny tafika masina ivonana azo apetraka eo izy. Dia tsika novadin-tafika manana page Facebook AFF dia mikasa koa zany hoe andefa amin'ny alalan'ny page io zany fangatana fontana amin'ireo rehetra mizana tapeleza ireo nampanoana amin'izany angatantsika fanafody zany ahafahana miatrika n'ilay fizarana ara-pahasalamana. Dia mety moa zany amin'ny fotoana matety azy hoe inona no azo dia mivelona raha mbola misy tsy ampy zany ny tolotana izay ataontsika dia mety vampina miakavitry amin'ny tetivola zay efa mitokona amin'izany fiamasina zany. Akoatran'ny fizarana zany dia anaokoantsika fanentana fotoana lehibe mihitsy zany ny fotoana kriseny ahafahana mampita fanentanana amin'ny olona mahafinaritra fahasalamana. Dia volana mera tsy diso ary nanao
le campagne zay efa mba namantarintany eo latany any zany hoe inona no hevitra tianareo hoentinay mba zavaina efa misy azy izy fa manana ihany koa zay hoe rohevitra hafa ho azavaina hoentina le olona any an-toerana. Manarak'izay fanao koa zany efa fitaondreny manao dépistage de diabète fa amin'ilay zany somary fela misy somary lafolafo le fitaovana ampiasaina eo felantsika zany fanaovana an'izay dépistage. Manarak'izay eo koa zany ny sécurité couverture médicale psychiatre efa mikely zany zay hoe mazay fotoana anaovana le tafika masina dia mba misy tsara foana zany 24/24 le fanaovana ny tafika masina mba afaka manara-maso atsika mba ilanja vetivety zany hoe raha makasy efa manina ny zavatriseo efa ao anatin'le fandainana masanay zany zay hoe misy olona foana zany tsara 24/24 misy efatrano akoatra fizarana hoan'ny manodidina zany anara-maso ny fahasalamantsika. Zay zany mikapeny ny sehatra ara-pahasalamana anapelana zany dia fanamarinana sy famelena kely. Ilaina zany fisoafilarina atsika sy volony mandeha zany tafika masina zany tsara marina fa tsy misy koa no misy saran-dasy fa efa matetika nampiavonana ny fampiarana ny masina io nefa tsy maintsy tsara zany rapisoafanaratsika ho an'ny départemental logistique mba famikarakara ny fiara mandeha makany mikarakara ny filasitsikany amindrena miara-tsakafo zany ka na mandeha ilay andro atsika na efa trampy mandoandro tsara fa no misoafanara zany dia zao mba fahandro zareo mandamina zay le ny logistique ny andehantsika matafimasina anisoavan'izay ka sy any fifanana eo voalazatena zany izy fa tia andeha farany zany dia nodinianao dia le kitsipitsiny hoe ona stratégie ataontsika sur terrain plaza zany efa andehanao le tafika masina ka ny avion zany ilale ao avy taontsika anafika an'ireo fifarana andeha faran'ireo amin'ity volanao ity misy anakiroa izy amin'ny sabotsy alaty zao amin'ny septembre misy anakefatra amin'ny octobre misy anakiray farany zay tena ilatsika teo no science andakifidy reo zany fa tsika tena fatsy hoe mba hitovy ny zavatra atao sy ny zavatra olazaina efa miasa ny tafika masina isika. Manahaky zany tika samy mafantatra fa ny fiangonana soavina fiolety fiangonana miara-masontsika mila fanohanana izy zany nankalaza ny fahadimampolo amin'ny zapon zay tany 2019 sy hoe nitsangavako amin'izay hoe anora trano fisainana izy efa ny atrano zao zany nomitatsika zavatra ara-pahasalamandena dia mbola izy akoatra n'le trano fisainana dia misy koa zany ny fanaona izay tokony ataontsika kasika ny famonenana trano fidiovana zay velana fa hofaina izy io alohan'ny fahadorantsika tsika ny miatrika ampatonina zany ara-pahasalamana ny tafika masina fomba le trano fisainana eo 11 millions d'ariary zany ny vola ahafahana makosa le trano fisainana. Ny manarak'izay misy famamanomana zay tokony atao ny tanjona teo moa zany sary mafatsika izy manandeha tany fa tsy mipetraka ao isoavana tanjona fa amin'ny avakomana ny fianaran'ny zanany ray zay dia noho ny fampianarany sy farany teo dia somary mitarika fa avangana kely zay eo sy ny fitandremana dia nangataka moa izy hoe aotolonana fitaovana mba ahafahany vezivezy efa nijerevana zareo zany izy sanitaire hoe bisikileta ohatra manelinanana moto jereny epitandrina vehivavy iny ikidingy amin'ny lana entina makany apartemanginy dia nangatany am'izay hoe ao menakobily izy dia hoe 4 heures no angatany zany dia rehefa nandinika no komitany zany hita fa hoe misy tomobile moramora kokoa noho ny moto vaovao dia nangatany am'izay hoe miverage hoe 5 millions d'ariary eo vola fidarana an'le fiara ka entana zany tsika amin'izay fanohanana zay amin'ny tokanana zarisika atoa azontsika tory zany zay eo amin'ny eo amin'ny latabatra ny fandraisana ny adi dia rehefa mamotra zany tsika dia teny hoe fanohanana ny tranosainana fanohanana ny tranofidiovana na fanohanana ny tany dia mihitsy manana
anjarantsika zany fa azaviny zany ary mamarana azy dia amin'ny sapiselazoa nanomboka ny fiofanana andeha farana mahafatsika manana resekefa tsara entina miasika ny tafika masina iombonana dia rasilava somanitra mpitrampimanitrale antsona. dia tsisy loza nyzoanao na aretina anakaiky ny ilainao fa miravatsika rehetra amin'ny anarana toa tonga amin'ny fotoanany 10 minitra ny fahasalamana indray isika. Tamin'ny herinandro andro dia resaka mikasika ny vaksiny amin'ny ankapobeny isika. Tamin'izany nizarana tamintsika teto ny mikasika hoe inona ny atao hoe vaksiny, ahoana ny fomba fiasany amin'ny ankapobeny ary inona ireo karazana vaksiny sy ireo karazana aretina azo arovana amin'ny vaksiny. Androany isika dia resaka fohifohy mikasika n'ireo vaksiny entina miavaka amin'ny valanaretina Covid-19. Fantatsika tokoa fa tena mbola malatany hametina ara-pahasalamana isika amin'izao fotoana izao ary ny anton'izany dia mba hiarovana amin'ny fianaka ny valanaretina ary indrindra hiarovana amin'ny ilay variant delta na variant indien coronavirus antsoina teny scientifique hoe SARS-CoV-2 variant B1617-2. Ireto avy ireo vaksiny efa misy ary efa natapoavin'ny fianakaviana iraisam-pirenena momba fahasalamana ny OMS zany. Vaksiny misy ireo singa antsoina hoe ARN messager toy ny Pfizer na Moderna. Ireo karazana vaksiny ireo dia tsy mampiasa n'ilay mosikaretina na virus nalefahana na ny vonoana fa io singa antsoina hoe M-ARN mitatra ny vatana amorona hery fiarovana entina miady na entina miavaka ny Covid-19 na ny coronavirus. Ny karazana faharoa ireo vaksiny misy ireo mosikaretina izay no alefahana na efa novonoina mihitsy toy ny AstraZeneca sy ny Covishield, ny Janssen, ny Sinopharm, Sputnik 5 izay efa henontsika. Ireto farany indray dia mampiasa ilay mosikaretina araka ny voalaza ireo na ilay virus toy ny adenovirus mitovitovy rafitra ny coronavirus izy ireo ary tsy miteraka aretina amin'ny olombelona akory fa mahatonga kosa famorona ny vatana hery fiarovana amin'ny Covid-19. Afa-tsy fa ny Pfizer, Moderna, ny AstraZeneca, ny Sinopharm sy ny Sputnik 5 dia misy fatra roa na le dozy indroa taona ary ny Janssen na ny Johnson & Johnson dia fatra tokana ihany. Manahoana ary ny mikasika ny vaksiny adivana amin'ny Covid misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ary ny fantatsika dia misy olona miisa manodidina ny 10 etsy no nafatra na dozy voalohany tamin'ny Covishield tamin'ny volana May sy Jona lasa teo. Tonga androany ny vaksiny AstraZeneca fatra faharoa na deuxième dose ho an'ireo izay nanao izany vaksiny izany ka mitondra ny karatra hifananaovana vaksiny amin'ilay fatra voalohany amin'ny toerana fanaovana izany toy ny vaccinodrome sy ireo CSP ny olona tokony hanao izany deuxième dose izany. Fantatsika fa misy ihany koa ny vaksiny Janssen vokarin'ny laboratoire Johnson & Johnson miisa 720 sy 703 hetsy ka tsara ho fantatra fa ireo CSP2 rehetra eto anankiray voatra sy ny manodidina dia afaka mandray antsika amin'ny fisoratana marina mikasika ny fanaovana vaksiny amin'ny Janssen izany. Azontsika atao ihany koa no misoratra amin'ny internet zany na en ligne. Araka ny fandaminana aloha dia ireo mpiasa ny fahasalamana sy ireo mpitandro filaminana, ireo mpisehatra amin'ny asa sosialy ary ireo olona mahery 5-20 taona, ny olona manana aretina-pitaizana toy ny diabetika, manana tosidra ambo sy ny sisa, ireo amitahirana manokana ny velany
toy ny mpianatra sy ny mpiasa andeha mitahiraka zany ireo no misitraka mialoha ny fanaovana vaksiny amin'izao fotoana izao kanefa ho avy eo rena kely ny filazana mikasy ny fahazahoan'olony lehibe rehetra mihoatra ny 12 taona amin'ny ahafahantsika manao zany vaksiny Janssen izany. Manao ahoana indray ireo tranga mety hisy amin'ny fanaovana vaksiny, ireo karazana vaksiny voalaza teo zany. Araka ny fantatra dia toy ny fanafody rehetra ny vaksiny dia mety hiteraka vokatra tsy ireny na ilay antsoina hoe effet indésirable. Ary tsy ny rehetra ao vaksiny koa mety hisy izany tranga izany. Ireo zavatra mety tranga dia matetika dia fisehoana maivana azo hiaretana tsara toy ny fanaviny, havozana, aretina andohana, fanaitanana sy fivontosana eo toerana notsondronina. Ireo soritra rehetra ireo dia mety miseho ao anatin'ny andro vitsivitsy ary mety ho afaka ho azy na koa mety fihinanana fanafody manala fanaitanana toy ny paracetamol amin'ny fatra-masatra ihany. Etsy andaniny dia mety misy ihany koa ireo tranga tena mahalala toy ny tsy fahazakana ireo singa ao anatin'ny vaksiny mahatonga ilay antsoina hoe réaction allergique amin'ny fisehony amin'ny ambaratonga isan-karazany. Araky ny teny teo dia mahalana nefa izany ary azo fahatarina mialoha ny mety hitrangany ary azo atao tsara no mitsabo eo azy iakona. Fomba voamarina fa tena miaro amin'ny Covid-19 ny fanaovana vaksiny. Enina dia ireo antsoina hoe variant ary dia enina ihany koa mety hitrangany fahasarotana ny ireo antsoina hoe cas grave raha vita vaksiny olona iray. Ny afaka zany dia mba fiarovana antsika tsirairay avy sy ampianana ny tranga misy fahasarotana dia manentana antsika rehetra hanao vaksiny. Ireo izay efa nahazo ny fatra voalohany dia manao ilay fatra faharoa ary ireo izay mbola tsy nanao ihany kosa dia anatona ny toeram-pitsaboana hisoratra anarana ary aharo ny vaksiny amin'ny fotoana mampety azy. Tsy hidina ihany kosa fa mbola tompona tanteraka ireo fiarovan-tena toy ny fanaovana aro-vava-orona, fisasana tanana matetika arak'izay azo atao ary ny fanajana ny elanelana ray metatra farafahakelina amintsika tsirairay avy dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ary ny zanany azo fiarovana. Faneratsika rehefa isika zanak'Andriamanitra mitahity mahatratra izao anio izao ka tsara fiarovana atao tranon'Andriamanitra. Fa makasitsika ihany kanefa manataka ny fanahy sy anafarantsika fitahiana lehibe masy anao iazaontsika miaroka atao tranony ray ary tsy amin'ity alaty ihany tsy atao fiangonana ihany ny ray afaka mampiatranantsika rehefa faminanympianatsika manontolo rehefa fonitsika miaina zanak'Andriamanitra. Rehefa miaratsika rehefa hitahiny tony ahitomatsika zanak'Andriamanitra rehefa dia hoe mivavana ka zanazanatra. Misy zavatra telo rehefa izay efa miantsika maraka rehefa tokony reprezentsika amin'ny fotoana maraka. Voalohany miasa fitovizan tsara atao amin'ny fiangonana amin'ny fisoratana fiorenana. Manentanytsika mety manana maro samihafa amin'ny fisoratananarana fianatsasa fitoratsika maraka tena zava-dehibe indrindra ihany koa. Ny faharoa maro ny zavatra izay enitsika ny miaino manjery maro samihafa misy asika amin'ny zao dia lehibe zava-dehibe amintsika piny amintsika fiangonana rehefa fondra maratsika. Mba hiseho ny voninahit'Andriamanitra ary isika kon'Andriamanitra renany ho tanteraka eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Koa tsy hakelintsika miany samava ihany ny fiainan'n'tsika eo fa miankina amintsika fiangonana azahoantsika ny fotonaraka amin'izany. Ny zavatra fahatelo koa ihany fotoana mavakatsika dia raha malala nambarana miavatsika amin'ny lafiny ara-pahasalama teo izay misy manerana amin'izao tontolo izao rehefa mitehitsika ihany koa tena zava-dehibe azahoantsika amin'ny famivavaka fa izany no antomisitsika fiangonana ary izany no atongatsika miaraka tran'Andriamanitra mifandray amin'Andriamanitra hitoraka amin'Andriamanitra nakataka amin'Andriamanitra ny fiarovany ary an'izao zanany dia mampaherintsika rehefa ianao ny tokantrano zany isika atao fiangonana vamanaka rehefa karazana tsara.
Fanampian'Andriamanitra izay indray fitahina nefa ambarantsika amin'ity aletika manao rakosorana. Rakosorana no fahazahoana asa. Misaora zavatra rehetra fa izany sy fataon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy anareo. Manotra vola, valana ariary, mifatralina ariary ho an'ny samamanao kristianina, mifatralina ariary ho an'ny tanjona Andriana Soa anay. Eo an'Andriamanitra rehetra fa nanampanahitra. Fanifanahy kosa amintsika rehetra atonga antsika tokoa iaina hivelona satria zanak'Andriamanitra tsara fiarahana Kristy. Andriamanitra tsika malala ny amin'ny fahazontsika ny haino ny asa sy ny filazana mba raha fiangonana io izay. Dia tsika manavao ny fanorantenantsika amin'ny alalan'ny hira izay voaratra eny afafana enina sy telonjato. Betsika tsangana andritra zavatra zao ny alalan'ny hira sy ny amin'ny zato ny andiny ny fahaefatra ny avao.
amaranana izao fampipoavana izao dia manao iray ny dokapitra. Ketika aku amarna sopan ku vale so kepisakan no anabatsikia ni ira si bolasha ni fafana ni tela bin fulus tel zatu be tori bin raga ni kanta ni suchano atsiktsaka ni femana.
masoandro sy mamena amin'ny andro na mivolana amin'ny alina hitondrany rasa rehetra eny andro farainaazy hitomby alina mamivoaka navitotra hatramin'izao tao mandrak'izay hoan'andriamanitra ireriana ny voninahitra amin'ny anarairay sy ny zanaka ary farainasy. Amen.